Alleloia, miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza no malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Rainay izay any an-danitro dia sy mankalaza ny anaranao izay ary miondrika eo anatrehanao, aoka ho tsapanay amorovola ny anatinay fiasa amin'ny fanainao masina ary ny hafatra izay ho ampitaina amin'ity sabatanao masina ity dia hitondra hery sy fanantenana ary ahatonga ny rehetra ampitombo ny fifandraisana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny ritsan-gatana sy ny vavaka izany. Amen. Amin'ity andro anio manokana ity dia tsy hainay tsy haneho fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany magaga ary amin'ny anarany irery ihany no hiarabanay antsika rehetra izay manjosy manaraka izao fandaharana izao. Mamarana ny herinandro fiaraha-mivavaka isika ankehitriny, izany hoe ny lohahevitra farany amin'ny boky izay efa eny am-pelatanantsika, ary manana tombontsoa manokana isika amin'ity anio ity satria ny mpitantanasa misahana ny lafiny arabola, Andriamatoa rahalahintsika ny Ray aman-dreny Ralanson Roland no hitondra izany lohahevitra izany anio. Ary amin'izao fotoana izao dia arorotana ny fotoana anehoana fankasitrahana antsika rehetra ny amin'ny fandraisana anjara nanaovana izany programma izany ho zava-misy ary mino somatoky izay fa hitondra hery ho an'ny isam-batan'olona izany ka mba hahatonga antsika hifototra tanteraka tokoa amin'ny Baiboly ary hifantoka amin'iraka izay nampanaovin'ny Tompo antsika. Koa dia mirary fitahin'ny Tompo antsika amin'ity sabata ity ary ny fiadanan'Andriamanitra ne ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Sambaty izay mitohy ao an-tranon'ny avo-indrindra ao an-tranon'ny Jehovah. Sambaty izay manankely avy aminao andriamanitro sambaty izay mitohy ao an-tranon'ny avo-indrindra iteranao mandrakariva iterana. Sambaty izay mitohy ao an-tranon'ny avo-indrindra ao an-tranon'ny Jehovah. Sambaty izay manankely avy aminao andriamanitro sambaty izay mitohy ao an-tranon'ny avo-indrindra iteranao mandrakariva iterana. Sambaty izay manankely avy aminao ry avo-indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo-indrindra masoandrony anao sady ho ampianko masoandrony anao sady ho ampianko andriamanitro ziriwize faosotra. Sambaty izay manankely avy aminao ry avo-indrindra
sambatry zay mitoetra ao amin'ny avoindrindra ho masoandrony anao sady ho ampingany ko ho masoandrony anao sady ho ampingany ko masoandro sy ampingany anao fa sambatry zay mitoetra ao amin'ny avoindrindra fa sambatry zay mitoetra ao amin'ny avoindrindra Hajamanitro Zerewize Fausutra Umaswanju Siapinyanana Fasam Bajizai mituetra Awam Miniavu ijinja Fasam Bajizai mituetra Awam Miniavu ijinja Hajamanitro Zerewize Hajamanitro Zerewize Izao sika dia tonga eo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izay natao fakafakaina indrindra amin'ity anio ity. Ny teny izay hovakiana dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 4:7. Salamo fa 4:7 ka ny andininy fahatelo. Salamo fa 4:7 ka ny andininy fahatelo izay mivaky toy izao. Ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny ary amin'ny fiainana rehetra ny fahagakana ataony. Sao isika dia hiaraka hivavaka mandohalika. Jehova Ray Masino, Andriamanitra fitiavana, misaotra anao izay no ny fitahinao anay tsiraray avy velonaina soamatsara ary afaka miatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Ingany Andriamanitra mba hisandratra ny voninahitra ao mandritra n'ity fanompoam-pivavahana ity, fa izay tsiraray avy kosa dia andray ny fitahiana avy any aminao. Kanefa ihany koa ankehitriny raha io dia mandohalika eto izahay satria mahatsapa ny maha-olombelona mpanota anay dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Ka ny sambatan'olona aminay dia mba ho voavela heloka. Mba ho voavela heloka ihany koa ny isan-tokantrano ary voavela heloka ihany koa ny fiangonana. Ankehitriny Andriamanitra dia mametraka eo am-pelantananao izahay ny teninao izay hoentin'ireo mpanomponao, ho tahinao amin'ny alalan'ny fananao masina izy ireo, ka mba hiteny araka ny sitraponao, ary ny teninao dia ampahery hanamasina anay ihany koa. Mitahianao Andriamanitra ireo namanay tsiraray avy any amin'izay toerana misy an'izy ireo, na any amin'ny fiangonana, na any an-tokantrano izany, na misy azy any amin'ny hopitaly, dia mangataka ny fahasoavanao izay mba hanatrika an'izy ireny tsiraray avy, handray ny hery, handray ny fitahiana avy aminao. Dia izany Andriamanitra no irianay sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen.
zao dia tonga eo amin'ny fotoana iresahana be dibe makasika ny ampahafolony sy ny fanatitra isika. Ny lohatenin'ny fanentanana fanatitra sy ampahafolo izay arahantsika amin'ny fiangonana maneran-tany amin'ity androany ity dia le lohateny manao hoe ny asa fiantrana no arentsika. Tantarana fianakaviana anankiray izay nanao fanandramana manokana teo amin'ny fiainany. Satria tamin'ny asa rehetra izay nataon'izy ireo, tamin'ny vola rehetra izay niditra teo amin'izy ireo, dia nanokana ampahany be dibe izy ireo ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ray andro nanantona azy ireo ny zanany ary nanontany azy ireo manao hoe dada sy neny nahoana no ampahany betsaka amin'ny vola miditra amintsika no atokantsika ho ampahafolony sy fanatitra. Dia ny valiteny izay nomeny reto ray aman-dreny reto dia le valiteny tsotra manao hoe ny asa fiantrana no harentsika. Zao no fanambarana omeny Baiboly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 ary ny 5:30. Asan'ny Apôstôly 2 ary ny 5:30. Mahasambatra kokoa ny manome no ny mandray. Ny Baiboly ry havako malalako isany dia mampianatra antsika fa mahasambatra ny manolotra noho ny mandray. Ny ankabeazan'ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika zao dia faly mandray, faly mahazo. Fa ny Baiboly kosa dia mamaritra ny atao hoe fahasambarana amin'ny fitiavantsika manome. Anisan'ny mpanao boksa malaza ilay Amerikana atao hoe Muhammad Ali, izay fanta-daza amin'ny boksa ary anisan'ny champion maneran-tany mihitsy izany lehilahy izany. Ho an'ny Muhammad Ali dia mahasambatra azy kokoa ny manome, fa ny azy nomeny dia totohondry. Satria raha tsy manome izy dia izy no voany totohondry. Ary ho antsika kristianina ihany koa izay mianatra ny Baiboly dia ampianarina ny Baiboly fa mahasambatra ny manome no ny mandray. Koa amin'ity androany ity dia miantso anao Andriamanitra mba hanome izay eo am-pelatananao izay azonao omena ho an'Andriamanitra sy anohananao ny asan'Andriamanitra ianao. Na amin'ny alalan'ny ampahafolony, na amin'ny alalan'ny fanaovanao fanatitra, dia zava-dehibe ny fanolorana izay mba ho an'Andriamanitra anaovana ny asany anafainganana ny fiaviany. Ankehitriny dia iroso amin'ny vavaka ho antsika rehetra isika, dia manasa antsika hanaraka izao vavaka izao. Jehova rainay masina ny an-danitro, saotranao zahay noho izany tari-dalana avy amin'ny teninao izany, izay mampianatra anay fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ampianaro anay izany Tompo, volavolao mandrakariva ny toetra anay ho malala-tanana, volavolao mandrakariva ny fiainanay mba ho mpanohana ny asanao. Dia taio zao namana manaraka ny fandarana izao, amin'ny anaranao Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Fale miarahavatsika rehetra indray tonga amin'izao toriteny natokana ho an'ny ankizy izao. Manana hafatra manokana ho antsika rak'isy Andriamanitra androany ka alohan'ny andraisantsika an'izany hafatra izany dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao no fitiavanao sy ny famindramponao ary mangataka mitalao ny fiasa mifanainao ao am-pony ankizy rehetra amin'izao hafatra manokana natokana ho anay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana mivavaka. Amen. Tantarana tovolahy anankiray no andeha ho jerentsika rak'isy androany. Ny tantara dia hitantsika ao amin'ny Jaona, fa misy ihany koa ao amin'ny bokin'ny soratan'i Lioka sy ny bokin'ny soratan'i Matthieu. Indray andro rehefa avy niaraka tamin'ny vahoaka marobe Jesosy dia hoy izy mantsy amin'ny mpianatra hoe andao isika andeha hiondrana an-tsambo kely fa reraka hoy izy Jesosy sady be loatra ny olona izay tonga eto amintsika. Dia lasa Jesosy nandeha. Rehefa nandeha niditra tao anaty sambo Jesosy niaraka tamin'ny mpianany dia hitan'ny vahoaka hoe lasa niampitany ranomasiny Galilea Jesosy dia andao isika anaraka ny tanety andeha hamonjy ny toerana izay ahatongavan'i Jesosy. Jesosy zany nandeha niampitany rano fa ny vahoaka maro be ihany koa lasa nanaraka an'i Jesosy avy ety nandeha tongotra. Dia rehefa nahita an'izany ity tovolahy kely ity rak'izy dia hoy izy mantsy ny neny hoe neny za koa mba andeha, za koa andeha hiaino an'i Jesosy, za koa mba andeha hijery an'i Jesosy, za koa mba handray an'izay zavatra hozarain'i Jesosy amin'ny rehetra. Dia lasa izy. Rehefa lasa izy rak'izy dia niaraka tamin'ilay arona keliny izy. Falifaly ery izy nandeha niaraka tamin'ilay arona kely, niaraka tamin'ny olona be dia be andeha tongotra namonjy an'i Jesosy. Rehefa tonga tamin'ilay toerana amin'izay rehefa avy eo dia tonga teo daholo ny olona rehetra. I Jesosy ihany koa efa iny fa efa tafampitany rano. Ary tamin'izay fotoana izay dia onena azy ireo Jesosy. Rehefa nizara ny teny somafaly tamin'izy ireo Jesosy, nizara ny fitiavan'Andriamanitra tamin'izy ireo Jesosy, ary naneho fa tena tia azy ireo Andriamanitra, dia hoy izy Jesosy mantsy amin'ny mpianatra hoe ory mpianatra, andana ange omeo sakafo ireo olona ireo. Dia hoy izy mpianatra hoe Jesosy ahoana moa ny ahafahana manome sakafo an'ireto olona be dia be ireto? Aiza no ahitana sakafo azy ireo? Ary na dia hividianana mofo denari 200 aza ange zareo tsy ho ampy
Zany tena riron-jato zany rak'izy tamin'izany fotoana vola be zany tena riron-jato izany. Dia ozy izy ny mpianatra anankiray mantsainy Jesosy misy zazalahy kely zay ihany niresaka tamiko. Ozy izy hoe ozy ilay tovolahy kely mantsainy Andrea, mantsainy Simona Petera, rahalahin'ny Andrea Simona Petera hoe za Simona Petera manana goûter kely ato, manana mofo kely sy hazan-drano ato, ka tiako ny mizaran'izany amin'ny hafa satria izay no mba hananako. Dia tiako raha mba afaka ho zaraina amin'ny olona rehetra ity goûter kelyko ato ty ozy ilay tovolahy kely. Eny ara ozy izy Jesosy, hoe taty ara le izy dia lasa natsony Simona Petera rak'izy ilay tovolahy kely. Rehefa natsony Simona Petera ilay tovolahy kely dia faly ery izy namoaka an'ilay izy, andrasange asehoko anao le mofo dimy sy hazan-drano roa izay nataonay menoneny anao ataoko sakafo vaty sakafo ety an-dalana ozy izy dia nisokafan'ilay tovolahy kely ilay lamba nasinoneny, lamba tsara tarehy nasinoneny anazy. Dia ozy izy sao tsy manana betabe fa mofo dimy ny ananako dia hazan-drano anankiroa efa nendasinoneny tsara ireto hazan-dranoko anankiroa ireto. Dia zao atolotro amin'ny fo zany ozy izy ilay tovolahy kely. Atolotro amin'ny fo zany satria afaka manampy ny hafa ihany koa. Dia tamin'izay fotoan'izay rak'izy niraisin'i Jesosy ilay mofo dimy. Raisin'i Jesosy ilay mofo dimy sy ilay hazan-drano anankiroa. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nivavaka Jesosy. Nisaotra an'Andriamanitra Jesosy. Ary rehefa nisaotra an'Andriamanitra Jesosy dia nivavaka ihany koa izy nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ilay tovolahy kely. Rehefa nivavaka rak'izy Jesosy, inona ny zavatra niseho izy tsika? Hoay! Afaka nahavoky ny olona rehetrarehetra. Mihoatra ny 5,000 ny lehilahy tamin'izany rak'izy be ny lehilahy fotsiny 5,000 fa mbola nisy vehivavy teo dia mbola nisy ankizy niaraka taminy ihany koa teo. Nihinana daholo ny olona rehetrarehetra. Ary tao anatin'izay ihany koa rehefa avy nalany daholo ny ankizy dia mbola nangonina indray ny ambiny rehetrarehetra dia mbola nisy ambiny 12 sy bika. Betsaka anie izany rak'izy tsy ilay eraky ny tiarina kely ty fotsiny izany fa mbola lasa nitombo 12 sy bika indray rehefa avy eo. Lesona tsoahantsika amin'izany tantara mahafinaritra izany rak'izy dia izao. Na dia zaza raha isika fa manolotra izay ananantsika ho an'i Jesosy, atao hiara-iasa amin'ny Jesosy, tonga ny hafa hanana fifandraisana tsara, ahafantatra ny mahatsara ny fitiavan'i Jesosy, dia izao ampiasain'i Jesosy ianao sy ny zavatra izay anananao mba ahasoa ny hafa. Ampiasain'i Jesosy ny zavatra izay anananao mba ahatonga ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ho tsapan'ny hafa. Mety hitendritsika indraindray hoe kely be ange ny fanampiko tsy ange zaho mbola zaza ange zaho dia tsy afaka manao an'izany kanefa ny androany dia hitehiteny ianao fa raha manaiky ianao dia iseho eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Na tsiky kely ara ny anananao dia mitondra fahasalamana ho an'ny hafa izany. Na vavaka ara ny ataonao dia mitondra fitahiana ho an'ny hafa izany. Raha fanampiana no omenao ny namanao tahaka an'ilay tovolahy kely dia mofo dimy ny ananany sy hazan-drano anankiroa dia afaka nanampy olona be dia be izany. Ary izao raha kilalao ny anananao
na akanjo ianao zany zao mahita hoe efa nelava azy zany, efa tsy ho nanantsony ty akanjo ty nefa mbola tsara, dia azonao zaraina amin'ny hafa izany. Rakizy eo, raha misy fitaovam-pianarana zany zao efa tsy ampiasainao tsondray amin'ny herintaona fa heritreritra hividy vaovao ianao, dia aza sombaina izy ireny fa angony dia ampio anomezo any hafa, satria fifandraisanao, ampahafantaranao, ahafahanao mampafantatra ny fitiavan'i Jesosy amin'ny hafa daholo izany rehetrarehetra izany. Rakizy malala, amin'ity sabata manokana ity dia tsarovy fa nifidy ianao Jesosy amin'ny mahazazanao, ary atolory an' Jesosy ny talentanao, ny tsikinao, ny zavatra izay mety kely anananao, dia ho hitanao fa ampitomboin' Jesosy be da be izany. Manasa manokana ny ankizy, manao fanentanana manokana ny ankizy, manana n'ilay orphelinat kids help isika, izay ahafahantsika manampy azy ireo, ka manentana ny ankizy anangona izay gote kely azonao zaraina ho an'ny orphelinat kids help. Asaiko ampitiavana isika ankizy rehetra mba hanao an'izany fanatitra manokana izany. Ankehitriny dia manasa anao fa hiaraka hivavaka marana amin'ny fotoana isika. Jesosy eo misaotra satria te hanome tsara indrindra ho anay ankizy hatrany ianao. Ko ankehitriny ary dia mitalao izay anananay, ny talenta anananay, ny kilalao anananay, ny toetra tsara anananay, ny vola mety kely anananay, dia tianay izany Jesosy eo ho zaraina hanampiana ny hafa ihany koa, ka omeo fofeny fitiavana izay mba hifandray amin'ny hafa, hizara ny fitiavanao amin'ny hafa, ary ihany koa haneho voninahitrao eo amin'ny fiainan'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana mivavaka. Amen. Ny teninao rehetra ritompo ty anay, no tsy mba manampetra vato mandrakizay, ho levona vokoa izao rehetra izao. Raisiko fifaliana ry hava-malala isany ny hitondra amintsika ity lohahevitra izay mamarana ny herinandro fiara-mivavaka izay niainantsika nandritra izay herinandro lasa izay. Koa amin'ny kafaliana no hiara-banantsika rehetra izay manjohy sy manaraka izao fandarana izao amin'ity famaranana ny herinandro fiara-mivavaka ity. Ny lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity famaranana ity dia manao toy izao hoe ny fifandraisana ho famitana ny iraka. Melohany andalinantsika izany indrindra, handraisantsika lesona ny amin'izany ary handrenesantsika ny fampaherezana, dia manasanao hiara hivavaka amiko amin'ity anio ity. Ndeha hivavaka isika, rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria afaka nandalo iny herinandro iny ary afaka nandray lesona avy amin'ny alalan'ny teninao, tamin'ny alalan'ny sampana fifandraisana. Koa amin'ity anio ity Andriamanitro dia meteza ianao hanomana ny fo amam-pananay, ka izay fampaherezana ho renesinay ny afatra izay ho raisinay amin'ity maraina ity, dia mba ho tafatoetra ao anatinay tsirairay avy. Meteza hiaraka aminay amin'ny anaranao Kristy Jesosy nanona izany vavaka izany. Amen. Fifandraisana ho famitana ny iraka. Ny andalan-teny ao amin'ny soratra masina izay novidiana nandraisana lesona ho fakafakaina amin'ity maraina ity, dia izay voalaza ao amin'ny Salamo 4:20, Salamo 4:20 ny andininy 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ambarao any amin'ny jentilisa ny voninany, ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ambarao
amin'ny jentilisa, ny voninahiny, ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Ao amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara dia zao no lazainy hoe ambarao amin'ny firenena ny voninahiny ary amin'ny olona rehetra ny asa mahatalanjona. Ry rahalahy sy anabavy malala, raha amarana ny herinandro fiarahavavaka isika dia izany no afatra izay ho raisintsika ho fakafakaintsika. Miorina ao amin'ny baiboly, mifantoka amin'ny iraka. Izay no lohahevitra izay voaboasantsika. Ary eto ny andalatsoratra masina izay novidintsika, izay norenesitsika dia mampatsiahy antsika fa miankina mandrakariva amin'ny asa goavana anankiray ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra antsika dia ny fanambarana izany. Mandroso ny asa fitoriana rehefa mampiseho an-tsitrapo ny voninahitr'Andriamanitra ny vahoakany. Inona moa ny antso ho amin'ny fanambarana? Tsy milaza ny Salamy 119:7 eto hoe maneke na miandrasa na hoe mangina ihany koa, fa hoy izy hoe ambarao. Ny hoe manambara dia midika fa mampafantatra, mazava sy ampasahiana, ampahabe maso zavatra anankiray. Tsy miteny Andriamanitra hoe ampitao mangingina na lazao mangingina, fa hoy izy hoe ambarao. Tsy natao hokobonitsika fotsiny ao anatina rindrina efatra ny fiangonana zany ny voninahitr'Andriamanitra, fa natao ampahafantarina sy hotoriana, ary izay ilay hoe ambarao. Ny finoana zaimona ry hava-malala dia anjavona amin'ny farany. Mandeha ny asa fitoriana rehefa miampita ny afatra. Nanambara ny anabavy White fa ao amin'ny fanompoana no hijoroan'ny fiangonana, fa tsy hitaza-potsiny. Zao zany raha adika isika tsotra zany zavatra zany. Tsy mino fotsiny isika, fa mampely ny finoana ihany koa. Tsy ampy ny mino fotsiny, fa manana iraka isika dia ny mampiely, ny manambara ilay voninahitr'Andriamanitra amin'ny hafa. Raha nanova ny fiainanao ny afatra izay noraisinao, dia natao ihany koa ianao mba hizara izany. Ary tiako no milaza amintsika fa tsy safidy ny fifandraisana eto, fa fankatoavana. Nankin'Andriamanitra tamin'ny mpanompony ny fampitana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Fahamarinana lehibe no raiketin'izany fanambarana izany amin'ny alalan'ny olona, fa tsy ny fahanginana no androsoan'ny asan'Andriamanitra. Tsy maintsy miasa isika ary natao hizara izany amin'ny hafa isika. Ny fanakinantsika ny fitoriana, ny filazantsara amin'Andriamanitra dia manamafy ny tombontsoa manokana sy ny andraikitra omena ny mpino mba hizara ny hafa ny ampitiavana ihany koa. Mampatsiahy antsika izany fa ny fifandraisana na ambava na antsoratra dia iainana izy io, ary tsy safidy izany fa io no tena ivo ny mampianatra antsika dia ny iraka izay nankin'ny Kristy amintsika. Andeha hojerevantsika vetivety ny hoe mpiaino. Iza moa zany no mpiaino izay antefan'ny afatra eto? Lazain'ny Salamy 119:7 fa ireo firenena no antefan'ny afatra. Mampatsiahy antsika zany fa maro samihafa ny mpiaino antsika. Ankehitriny ny firenena dia tsy izay olona heverintsika ho any ampitan-dranomasina irery ihany, fa izay ao ambadiky ny hitantsika ihany koa, sy ny sehatra ary ny tontolo numerika samihafa. Manana wifi ny sahan'asa, ary tsy izay any ampitan'ny ranomasina izy isika no antsoina hoe firenena, fa ao ihany koa ireo izay ao anatiny interneto, ao anatina vondrona, ao anatina randram-baovao na ilay antsontsika hoe fil d'actualité, ary any anatin'ny afatra miafina, ary any anatin'ny fandarana mivantana amin'ny interneto, sy izay sehatra ametrahan'ny olona fanontaniana manan-danja izay mahaliana azy. Ny resaka momba ny fahamarinana tamin'ny toerana maro, tamin'ny alalan'ny pejy voasoratra ny anabavy White tamin'ny fotoan'androny. Fa ankehitriny kosa isika dia ny ranty amin'ny tambajotra serasera, ny podcast, ny sehatra ifanankalozana amin'ny interneto no ampiasaintsika anatanterahitsika izany afatra izany. Mety tsy ho tonga any amin'ny olona mihitsy
ny afatra raha toy ny fiangonana tsy manambara ny voninahitr'Andriamanitra any amin'izay misy azy ireo. Ry hava-malala, tiako ny milaza aminao fa ny fifandraisana ho famitananiraka dia midika ho fanatonana ny olona eo amin'izay rehetra misy azy. Nefa tsy manimba ihany koa na mampitotongana ny mahatsika antsika. Tsy miova ny filazantsara fa saingy kosa ny fitaovana izay hoentsika manaparika izany dia mivoatra ary azontsika ampiasaina ho tahaka ny fantsona vaovao eo ampelantanantsika. Inona moa ny afatra izay hoentintsika? Inona no afatra izay lazaina eto? Ny afatra dia ny voninahitr'Andriamanitra sy ny asany. Tsy antsoina isika hanandratra ny tenantsika, na ny departemanta izay misy atsika, na ny asantsika, na ny maizy atsika, na ny sahanasa ihany koa izay misy atsika, fa nantsoina isika mba ilaza ny voninahitr'Andriamanitra, hanaparitaka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny asa mahagaga izay ataony eo amin'ny fiainantsika. Ny afatra zany dia tsy hoe jereo zahay, fa ny afatra dia hoe jereo izy. Ny toriteny rehetra, ny lahatsoratra rehetra, ny horonan-tsary rehetra, ny tantara rehetra dia tokony hisarika olona eo amin'ny Kristy Jesosy izay hany fanantenantsika. Diso ny tanjonsika raha toa ka tsy izay no asongadiny afatra ampitaitsika. Ahoana nefa no ampitatsika izany afatra izany ampatokiana? Ny fampitana afatra ry hava-malala ao anatin'ny asa fitoriana dia mitaky afatra mazava. Tsy ataotaontsika fatany izy io, tsy ataotaontsika fotsiny amin'izay mamety atsika izy io, fa misy fepetra ihany koa izay tokony arahantsika, tahaka ny hoe mazava tsara ny afatra izay lazaintsika. Mba hahatonga ny teny hanandanja dia mila mazava tsara ny afatra izay ampitaitsika. Mila mazava ihany koa eo amin'ny fomba izay ilazana azy, mba hanandanja ny fitaovana ampiasaina ho fanazavana azy, tahaka ny hoe mampiasa fitaovana isika, mampiasa sary isika, misy feo, dia mila mazava izany rehetra izany eo amin'ny fanaparehantsika ny afatra. Mila mazava ihany koa eo amin'ny antony ilazana azy. Mila mahay manamboatra ny lantom-peo isika mba ho tafita sy ho voaray izany afatra izany. Izany no antsointsika hoe hery miasa mangina avy amintsika dia hitondra ny afatra ho eo amin'ireo manodidina antsika. Kanefa ity no tsarovy fa izany hery miasa mangina avy amintsika izany dia na mitondra hery na mandreraka ny aina. Ka inona ary no safiditsika? Ny tanjontsika dia ny hoe hitondra aina vaovao ho amin'izay ampitatsika ny afatra izany asa izany. Antsoin'Andriamanitra ny fiangonany hiteny amin'ny fomba mazava, amin'ny keri-po, amin'ny mpitiavana, na rehefa mitoriteny, na rehefa mampianatra, na mampita vaovao, na mijoro ho vavolombelona. Ka alohan'ny ampitahanao an'izany afatra izany ary, dia ireto no fanontaniana tokony hapetraka ao amin'ny tenanao. Tiako raha mba apetraka ao amin'ny tenanao reto fanontaniana ireto. Maneho an' Jesosy Kristy ve ny afatra izay hoentiko? Maneho an' Jesosy Kristy ve ny afatra izay hoentiko? Ny faharoa, mitondra fanantenana ve izany afatra hoentiko izany? Ndrao mantsy dia tsy hitondra fanantenana ho an'ny hafa akory ny afatra izay hoentsika. Apetrao ny fanontaniana, mitondra fanantenana ho an'ny hafa ve ny afatra izay hoentiko? Ary ny farany dia izao hoe mampiorina ny finoako, ny finoan'ny hafa ve ity afatra izay hozaraiko ity. Raha valinao ireo fanontaniana telo ireo dia inoko fa anatsara ary hitondra ny afatra mba ho tena ho voaray ny hafa izany valim-panontaniana izany. Asa fanompoana ny fampitana ny afatra, na avy any amin'ny pilipitra izany, na avy amin'ny finday. Ka eto am-pamaranana ary amin'ity sabata ity dia ny salamo 4:7 izay novakitsika dia sady fampatsiahivana no baiko. Zao no lazainy hoe ambarao amin'ireo firenena ny voninany. Ambarao amin'ireo firenena ny voninany. Sady fampatsiahivana izany no baiko. Aoka tsy mandriandry isika, fa aoka isika handray fanapahan-kevitra amin'ity anio ity.
raha tsy tapa-kevitra ny orina amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia manasa anao mba handray fanapa-kevitra mba tena iorina amin'ny tenin'Andriamanitra, tena iorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny miorinорina fotsiny, misy ny tahaka ny hoe miorina fotsiny, fa ny angatahako dia mba tena iorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, ifantoka mazava amin'ny iraka izay ampanaovina antsika. Manana tanjona mazava dia ilay iraka izay ampanaovina itsika, aoka ifantoka ny amin'izany isika, ary ampita ampatokiana sy amin'ny fanantenana ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy, ilay tsika izay manana fahasahiana sy feno fitiavana. Izany no fanapa-kevitra iriko raha ho raisitsika amin'ity sabata maraina ity. Ka raha tsapanao fa miantso anao Andriamanitra anambara ny voninahiny ampahavononana sy ho fahazavana kokoa amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny talenta, amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay omeny anao, ny asanao, ny fijoroana vavolombelona, dia miangavy anao valio ny antsony amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Valio ny antsony, ary eto amin'ity famaranana ity dia manasa anao ampitiavana mba hitsangana hiaraka amiko raha eo am-pieritreretana izany valy ny antso izay ataonao zany ianao fa te hivavaka ao anao manasa anao mba hitsangana hiaraka amiko, satria fotoana izao hanolora-tena ho an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Nomen'Andriamanitra talenta isika, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika, nomen'Andriamanitra feo ianao, nomen'Andriamanitra fahaizana, sehatra, tantara, aza fenina izany. Miantso anao hiara hijoro amiko mba hanao fanambarana amin'ny herim-po. Ilaza amin'izao tontolo izao fa ho avy indray Jesosy, ho avy Tsoely Kristy izay andrasantsika. Andao isika handeha hanambara ary ampita ny hafatra ho famitana ny iraka masina mandra-pandre ny olona rehetra mba ho tonga ny farany. Izao tokoa mantsy nolazainy ao amin'ny Mateo 4:20, Mateo 4:20 ny andininy 4:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo 4:20 andininy 4:20, ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Rehefa malala, andeha isika hanao ny anjarantsika ankehitriny, andeha hizara ny fitiavany ampasahiana sy ampitiavana isika, ka mba ho tafiaraka amin'i Jesosy mandrakizay isika rehefa ho tonga izy ka handray antsika ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay nampanantenany antsika. Manasa anao hanondrika ny lohantsika isika, andeha ho apetrakantsika amin'Andriamanitra izany hafatra izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, raha mandre izany antso izany izahay amin'ity maraina ity, dia maniry izahay ny mba amezanao hery anay ka ahafahanay manatanteraka izany iraka izany amin'ny alalan'ireo fitaovana maro samihafa izay eo am-pelatananay. Andriamanitra, manavao izany fanoloran-tena izany izahay, ary matoky izahay fa ianao dia hiaraka aminay hatrany ka hanome ny ilaina rehetra, ny herim-po, ny herin-tsaina, ary indrindra ny fanahinao masina mba hahatonga anay ho fitaovana mahomby hanaparika amin'ny hafatra ao eo amin'ny tany izay misy anay. Ka ho vita ny iraka Andriamanitra, ary ho avy Tsoely ianao, izay rehetra izao dia hiaraka aminao any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay nampanantenanao anay. Aoka ho tanteraka aminay izany, fa angatahanay sy irinay ary tononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Miarami
raisoariny tsotrany. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Eny anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Ko mandehana ny fiadanana anio ary ho mandrakizay. Amen.